Itiavako malala ho amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana ho an'ny sisa amin'ny Israely. Fifaliana ho an'ny sisa amin'ny Israely. Zany no hitantsika amin'ny mofinainantsika anio ny bokin'ny Zefania mpaminany toko 7 ny 4:7 hatramin'ny 7:7. Fifaliana ho an'ny sisa amin'ny Israely. Ambarany bokin'ny Zefania mantsy fa taorianany fitsaran'Andriamanitra ny olony, taorianany fahababona zay vokatry ny fanompontsampy nataon'ireto zanak'Israely ireto, zay olon'Andriamanitra nefa nivadibadika, dia isy ihany taranaka sisa tsy hiaran'ny fitsarana, isy ihany taranaka sisa zay tsy ho levon'ny fandringanan'Andriamanitra. Io indrindra ny voalaza ny 2:12 sy ny 7:10 manao hoe nefa amelako olona ory sy malahelo ihany eo aminao, ary ny anaran'i Jehova no hialofany. Ny sisa amin'ny Israely dia tsy hanao meloka na andainga, ary tsy hisy lela-mitaka eo ambavany, fa hihinana sy hiandry izy ka tsy hisy anaitaitra azy. Isy taranaka sisa zay tsy mpiombona fahotana amin'ny maro ho voavonjy. Isy taranaka sisa zay hahazo ny famindrampon'Andriamanitra ka hisitraka ny fifaliana. Indro ary eto amin'ny 4:7 hatramin'ny 7:7 dia anateran'Andriamanitra fifaliana ireo taranaka sisa izay tsy miombona fahotana na mpiombona ratsy, fa izay manao ny marina ireo. Fifaliana, hoy ny voalaza hoe miobia, manaova feo fifaliana, mifalia sy miravoravoa. Asaina mifaly ireo taranaka sisa. Mifaly satria afaka tamin'ny fahababona tany Babilôna izy. Asaina mifaly satria afaka amin'ny loza sy ny sedra mahazo azy ireo izy. Indro ambaran'Andriamanitra eo amin'ny 5:12 fa efa nampitsahatra ny fitsarany Andriamanitra amin'ireo oloreo ka dia ho fifaliana no iainana. Fa mbola ambara ihany koa eo amin'ny 5:9 fa Andriamanitra mihitsy no hanala zay rehetra mampatahotra eo amin'ny fiainany, hanala zay mahaory azy ka dia mendrika hitondra azy ho any amin'ny fifaliana. Eo amin'ny 7:10 dia ambara fa amonjy azy Andriamanitra ka hitoetra eo aminy, eny hiaraka onina aminy, mampahatsiaro himpaminany Zefania ny hevitry ny anarany dia hoe Jehova no fialofana. Dia hoy ny voalaza eo amin'ny 7:10 hoe Jehova Andriamanitrao no ao aminao. Dia hiteny hoe Jehova Andriamanitrao no fialofanao, na hoe monina aminao, mampahatsiaro atsika lay Immanuela, zay Andriamanitra amintsika, mitoetra amintsika ka mendrika hifaliantsika. Asaina mifaly ireto taranaka sisa ireto. Hafatra zay tsy vaovao loatra, fa manamafy sy manantitrantitra zay efa voalaza n'Isaia mpaminany ohatra 100 taona taloha ny faminanian'i Zefania, kanefa tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy zany, ary indro ny anjely nilaza tamin'ny
mpiandrondro fa izay manao hoe aza matahotra, fa indro ilaza teny somafalo anareo aho, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia i Kristy tompo. Nambara zany fa i Jesosy Kristy tonga olombelona no Kristy tompo izay loharano ny fifaliana ho an'ny rehetra. Mbola manana anjara fifaliana ireo sisa izay tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Mbola hovonjen'Andriamanitra ireo sisa ka mendrika ny ahazo ny sarim-poninahitra avy amin'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny andro anio 20 Desambra ho an'ny mponina La Réunion dia mahatsapa lay fahatsiarovana ny fanafahana tamin'ny fanandevozana, lay ahatsiarovantsika koa lay Andriamanitra manafaka ka mitondra fanafahana ho amin'ny olony ka mizara fifaliana ho azy. Ao anatin'ny herinandro sambatra isika, herinandro sambatra iainantsika ny Krismasy mpanafahana, dia azahoantsika ny fifaliana marina. Amin'izao Krismasy zao ary havako, fanao ny firenena samihafa, ny mampitsahatra, ny disadisa, ny ady, ny fifandranitana, ny fifanenjehana. Zay le antsoina hoe trêve sociale na fampitoniana ara-piaramonina, mba tena hitodika any amin'ny fifaliana ny olona rehetra, hibanjina lay fanafahan'Andriamanitra ka mitondra fifaliana ho an'ny sokajin'olona rehetra. Ho anao ary havako, ho antsika fiangonana, ho antsika kristianina, mifalia. Banjino Jesosy Kristy lay loharano fifaliana ho antsika. Banjino Jesosy Kristy zay afaka mampitsahatra ny adinao, mampitsahatra ny disadisa, ny korontana, ny fifandranitana, ny fifanenjehana, ny fialonana samihafa. Andeha hibanjina an Jesosy lay mizara fifaliana ho an'ny olona rehetra, fa izy no mpamonjy atsika marina tokoa. Dia ho an'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Raha eo misaotra anao zay eo amin'ny Jesosy Kristy zokinay, misaotra anao noho ny amin'ny teny izay nomenao anay, mampahatsiaro fa efa nanafaka anay ianao, mitondra anay ho amin'ny fahafahana ianao, ary mampifaly anay ianao. Ao aminao Andriamanitra no misy ny fifaliana tena izy, ko amin'izao akatoko ny fankalazana ny Noely zao. Dia indray mibanjina anao Jesosy Kristy, ampifaly zao tontolo zao, ampitsahatra ny olana zao tontolo zao, ny fifandraisana eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiaramonina, ao am-piangonana, ao amin'ny firenena sy zao tontolo zao mihitsy aza. Manantena anao zay ry Andriamanitra, efa namindra fo sy efa nitsinjo anay hatramin'izay. Ho anao midera sy ny laza, ary amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.